Faly miarabana indray miara-mitombo amin'ny fahalalana any Kristy isika. Zava-dehibe mandrakariva ry havana ary aveliko eto matetika ny amin'ny hoe tsara ny tombotsika amin'ny fahalalana an' Jeso Tompo, indrindra amin'izao vaninandro zay misy atsika izao. Talohan'ny akaran'ny Tompo tany an-danitra dia nanambara izy fa mbola hiverina indray, izany no nambarany. Ary tsy fantatsika satria ny andro sy ny fotoana hiverenany dia tsy fantatsika, fa ny famantarana ny fotoana hiverenany dia fa hita eto sy aroa, vakio ny Matio 4:20 sy ny Luka 1:20 dia ahita reo famantarana samihafa mialoha ny ahatongavany ianao, ary dia ianao ihany no ilaza rehefa aveo na efa kaiky tokoa izy na tsy. Fa zava-dehibe amintsika dia ny hoe na hiverina izy na tsy hiverina izy de izao, iza marina moa izy, ary zany ny mahatsara ny andiniantsika ny amin'io Jeso Tompo io, mitombo amin'ny fahalalana any Kristy. Efa maro reo ndiniantsika ny aminy, ary anio sika dia andinika indray ny amin'ny maha mpanjaka any Kristy. Misy ihany ny olona zay mandefa telefônina rehefa mananazava momba ny amin'ny hoe mpaminany Jeso Tompo. De misy na tonga telefônina milaza fa tsy mpaminany izy. Nazavaintsika nefa fa izy no ilainy lazain'ny soratra masina hoe mpaminany ny raha an'Andriamanitra, isolo any Mosesy hanambarany amin'ny testamenta vaovao, fa tsy hoe mpaminany fotsiny koa izy. Kory izy eto zao sika anio dia andinika ny hoe mpanjaka izy, nefa tsy mpanjaka fotsiny izy, fa nidinintsika fa mpamonjy izy Andriamanitra izy, tsy toa izy, mpamonjy izy, mpanafaka izy, efa maro nidinintsika. Fa anio sika andinika indray ny amin'ny hoe mahampanjaka azy, ary zany mahampanjaka azy zany de isy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika, ny fiainan'ny fianakaviantsika, ary eo amin'ny fiainan'ny firenentsika koa. Ary noho zany dia hivavaka leo sika. Andriamanitro, misaotra anao zahay noho ny famondramponao sy ny fitiavanao. Nahatraranay indray ty fotoana ity zay iarahanay mandinika mitombo amin'ny fahalalana tsara ny Kristy Jeso Tomponay, satria hafatra napetraka ao amin'ny soratra masina raha teo izany. Kanefa tsy efa nisainany fotsiny ihany Tompo ao ny fahandiniana ny teninao, ary izany ny mahatonga anay handinika izany teninao zany. Hitetombo amin'ny fahalalana anao zay Jeso Tompo, ko mangataka aminao, miangavy aminao zahay, aoka mihitsy ny fanahinao masina, ny fanahinao masina no hitaridalana anay, hitantana anay, hanampy anay, hanolotsaina anay, mba tsy hijanonao fahalalana an-tsaina ny fahafantaranay ny Tomponay, fa ny fahalalanay de isy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainanay manokana. Amin'ny anaranao Tomponay nanaovanay zany vavaka izany. Amen. Jeso mpanjaka. Mpanjaka hoe, raha ny testamenta taloha no jerentsika ry havana, dia Andriamanitra no mpanjakany zao rehetra zao. Satria no baikiony zao rehetra zao de nisy. Ary na inona tiano tonga am'izao tontolo zao, de tanteraka izany ary misy izany. Ka amin'ny testamenta taloha nanangana firenena anankiray Andriamanitra, de ny firenena Israely zany. Nifidy io firenena io izy, ary izao ny zavatra hitatsika rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely amin'ny tantarany zany. Raha tany anefitra izy de tsy nanana mpanjaka aloha, tsy nanana izy, fa ny tenin'Andriamanitra nampitondraina ny Mosesy, izany no lalàna ny fehy ny fiarahamonina. Izao anefa rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de nangataka mpanjaka izy. Ary raha mamaky ny tantara ao amin'ny Samuel 1:9 ianao dia ahita fa nalahelo Andriamanitra noho izany, satria teo aloha de Andriamanitra no mibaiko azy, Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra no narahina tany anefitra. Fa noho ny tonga amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely de mba te hitovy tamin'ny rehetra izy ka nangataka mpanjaka. De hoy Andriamanitra tamin'ny Samuely, aza malahelo am'izany ianao,
satria nalahelo Samuela. Tsy ianao aneny laviny hoy Andriamanitra, fa izaho no laviny tsy hanjaka aminy. Kanefa na izany aza, de namindra fo ihany Andriamanitra, ary de nanome any Saoly ho mpanjaka ny zanak'Israely izy. I Saoly dia Andriamanitra mihitsy no naniraka any Samuela hanositra ny Saoly ho mpanjaka. Mpanjaka ny zanak'Israely zany. Rehefa izany ny tian'ny olona, rehefa izany no nifidin'ny olona, teo aloha izy Andriamanitra ny mpanjakany. Fa am'izao fotoan'izao izy tiany olombelona no hanjaka aminy. Ary noho izany de nomen'Andriamanitra zay tiany izy, i Saoly zany. Zao nefa ny zavatra hita riavana. Am Samuela voalohany toko 2:12-13 de izao. No lavin'Andriamanitra tsy hanjaka tamin'ny zanak'Israely intsony Saoly satria tsy nihaino an Jehova izy. Tsy nihaino an Jehova izy. Ary dia hoy Andriamanitra hoe hosoloko mpanjaka hafa Saoly. Hitatsika am'izany fa na de misy aza ny mpanjaka olombelona, dia Andriamanitra ihany no nanindra ny mpanjaka teo am' zanak'Israely. Ary izy am'izany ny mpanjaka ny mpanjaka. Rehefa avy eo de nanindry an'i Davidy izy. Ary raha nyteny am' Davidy izy dia hoy ny filazany hoe mpanjaka araka ny foko. Efa nahita olona araka ny foko aho izy. Ary ny teny fampanantenana nomeny amin'io Davidy io de ny hoe amin'ny Samuela 2:7-17-14 de milaza Andriamanitra fa hampitoeriny io mandrak'izay ny seza fiandrianan'i Davida. Zany hoe io Davida mpanjaka io dia hanana taranaka ho mpanjaka mandrak'izay. Ary tsy hafa zany ry havana. Tsy hafa io mpanjaka io fa Jesosy Tompo. Ahoana ngano milazantsika izany? Davida ihany no nanoratra taty aoriana raha niresaka ny am' Jesosy Tompo izy ka nanao faminaniana araka ny mampaminany azy. Ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrak'izay dory, koa Andriamanitro dia Andriamanitrao efa nanosidilo anao. Zany hoe Andriamanitra mihitsy efa nampitoetra ny fiandrianana mandrak'izay. Davida no milaza izany maminany ny amin'ny hevin'i Jesosy mpanjaka izy. Raha mijery indray ianao ao amin'ny bokin'i Daniel, ny amindreo fanjakana samihafa zay ambara ao, dia ao amin'ny Daniela 2:9-10 ka hatramin'ny 4:7 dia hahita reo faminaniana zay nambaran' Jehova tamin'ny Daniel, nanehoany reo mpanjaka samihafa hifandimby. Reo mpanjaka samihafa zay hifandimby ao amin'ny Daniela 2 efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny Daniela ireo fanjakana samihafa ireo. Ary fanjakana 4 lehibe no nambarany ao, dia ny fanjakan'ny Babilonianina, fanjakan'ny Medianina sy Persianina, fanjakan'ny Grika, fanjakan'ny Roma, ny Romanina, ary aty amin'ny andininy fa 470 amin'io Daniela 2 io de ahitatsika zao voasoratra zao. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana zay tsy ho rava mandrak'izay. Ary zany fanjakana zany tsy havela ho an'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo de ho torotorony sy ho levoniny, fa izy kosa hitoetra mandrak'izay. Amin'ny andron'ireo fanjakana ireo izy no hanorina fanjakana vaovao Andriamanitra, ary io fanjakana io de fanjakan'Andriamanitra tsy ho levona mandrak'izay. Mazava loatra ry havana fa tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina no nahatongavany tompo tety an-tany, ary tam'izany andron'ny fanjakana Romanina zany no nahitantsika ny fanosiosena tanteraka ny kristianina. Ary firifiry moa ny kristianina no vonoin'ny fanjakana Romanina tamin'ny andron'ny Néron ohatra. Fa ny fanjakana Romanina rehefa jerena ny tantarany dia tokony ho tamin'ny taona 570
talohan'i Jeso tompo no naresen'ny fanjakana romanina ny grika, ary izany dia nahatonga ny fanjakana romanina ho lay fanjakana fahaefatra. Ka am'izany fanjakana zany ho izy no ananganan'Andriamanitra fanjakana tsy ho rava, dia ny fanjakan'Andriamanitra zay nentin'i Jeso teto an-tany. Ka raha tonga Jeso, de izao ny teniny hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Lay fanjakana tsy anam-pahataperana ao amin'ny Luka toko voalohany ny andininy 2:30, raha nilaza tamin'ny Maria ny anjely, dia izao ny teniny hoe Jehovah Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy, ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Mpanjaka io Jeso io, ary tsy mahagaga. Raha tonga ny magy avy any antsinanana mba nanontany any Herôda, de hoy izy hoe aiza lay teraka ho mpanjaka ny jiosy, fa nahita nikita ny teny antsinanana zahay ka tonga hiekoka eo anatrehany. Zany hoe Jeso tompo mpanjaka ny jiosy. Ary indray raha niakatra ho any Jerosalema Jeso tompo, ao amin'ny Jaona toko 12 no ahitanao zany, de nioby azy mihitsy ny olona rehetra isaorana ny mpanjaka ny Israely avy amin'ny anaran'i Jehova. Niobiany ny olona ho mpanjaka mihitsy Jeso tompo. Raha mamaky ny ray isika amin'ny Luka toko 7:20, dia rehefa notsaraina Jeso tompo, de nanontanianao, ianao ve ny mpanjaka ny jiosy? Tsotra ny valiteniny, voalazanao mpanjaka io Jeso tompo io. Ary raha ohatra ka nomboana tamin'ny hazo-fijaliana izy, ny soratra napetraka teo ambonin'ny lohany ene teo amin'ny hazo-fijaliana de hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta mpanjaka ny jiosy. Jaona toko 7:20, andininy 7:20. Izany ry havana no anaran'io Jesosy io, mpanjaka izy. Saingy izao mpanjaka niavaka tamin'ny mpanjaka rehetra, fa mpanjaka teraka tany am-pihinanam-bilina, mpanjaka maty teny ambony hazo-fijaliana, mpanjaka tonga mba hanompo izany nahatongavany zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa hanompo. Zavatra hitatsika ny am'izany fanjakan'Andriamanitra zany, ny am'zany fanjakan Jesosy tompo zany. Fanoarana maro ny momba ny fanjakana nentiny, fa ny lalana fidirana makao dia izao ihany ny fibebahana. Raha tianao ny hanandratra an Jesosy ho mpanjaka, dia fibebahana ny fidirana ao am'izany fanjakana zany. Ny fanjakan'Andriamanitra manko no nentin'i Jeso tompo teto am'izao tontolo zao. Satria izy no nitondra azy teo am'izao tontolo zao, de izy koa no natsangan'Andriamanitra ho mpanjaka ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Izy no natsangana ho mpanjaka am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. De izao zany no izy, ny olona mibebaka amin'ny fahotany, miaiky fampanota izy, de mandray ny famelan-keloka avy amin'ny tompo. Ary rehefa zany de miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy, ka Jesosy ny mpanjaka ao. Izy no mpanjaka ao am'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ary ny dikan'izany, izy no ekenteny ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Zavatra anankiray nisy teto amin'ny firenentsika ry havana, no ny akaran-dranavalina faharoa ao amin'ny fitondram-panjakana. Izy de nisafidy ny hampiditra ny Madagasikara ao amin'ny fanjakan'i Kristy. Ka ny tenany no tsy maintsy nanaiky fa Kristy ny mpanjaka aloha. Satria Kristy ny mpanjaka de mahagaga ve raha ohatra ka nanorina tempolo ho an'i Kristy teo anilan'ny lapany izy, ary natao ny trano vato koa tahaka ny trano vato misy azy. Zavatra anankiray fantatra nefa de ity, rehefa ny olona no miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tsy maintsy manaiky ny tenin'i Kristy izy, tsy maintsy manaiky ny tenin'Andriamanitra izy. Ary noho izany, satria io Jeso Kristy mpanjaka io de tsy manaiky mihitsy ny isian'Andriamanitra hafa eo amin'ny firenena zay anjakany, tsy manaiky mihitsy ny isian'Andriamanitra hafa eo amin'ny fiainan'ny olona zay anjakany, tsy manaiky mihitsy ny isian'Andriamanitra hafa eo amin'ny fianakaviana zay anjakany. Hany ka nodorana daholo ny sampin'andriana rehetra zay nentina nanompo
andriamanitra hafa zavatra misy zany teto amin'ny firenentsika rehefa niditra ho ao amin'ny fanjakan'andriamanitra raha navalina faharoa niditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra reo maritora maro teto amin'ny firenentsika ka na de norarany ny mpanjaka ny tany azy izy raha navalina voalohany tsy andray fanasan'ny tompontsony tsy ara-mivavaka intsony ka nasainy dorana daholo ny baiboly tsy nanaiky izany ireo maritora ireo no laviny zany satria tsy zany ny tenin'ilay natsanga no mpanjaka ary zany nahatezitra ny olona sasany amin'izao fotoana izao hoe ireo kristianina ireo manangana mpanjaka hafa ho eto amin'ny firenena tsy tokony mpanjaka lazainy fa hoe ary nampalahelo aza fa tamin'ny lahatsoratra anankiray tamin'ny gazety dia nahitana hoe ireo kristianina ireo dia manangana mpanjaka valalana amboka ny tompony aza tsy tia azy mampalahelo ihany ny misy zany nefa moa mivavaka ho azy reny isika amin'ny maha kristianina antsika satria na ny tompo aza dia nivavaka hoe tsy fantany zay ataony fa Jeso tompo ry havana ho antsika kristianina dia mpanjaka izy mpanjaka eny teny izy ka na inona teny mivoaka eto amin'izao tontolo izao na inona teny misy eto amin'izao tontolo izao kanefa mifanohitra amin'ny tenin'ilay mpanjaka antsika dia Jeso tompo zany lay mpanjaka maty ny soleloko antsika teo ambony hazo fijaliana mba hampiditra antsika ho amin'ny fanjakan'andriamanitra hananantsika ny fiainana mandrakizay na inona teny ataon'ny olona na manam-pahefana izy na mpitondra fivavahana izy na ray aman-dreny izy ka manao didy na manao lalàna manohitra ny tenin'ilay mpanjaka ny mpanjaka antsika dia Jeso Kristy tompo ny fiainana kristianina dia mitaky antsika hahafoy na dia ny aintsika aza noho ny fitiavana ny Kristy izao koa nefa no zavatra nambaran'ny tompo ao amin'ny Marka 2:24 nisy olona naresaka taminy dia hoe izany rehetra zany dia fa nataoko avokoa ka inona ny tsy mahatanteraka ahy tenin'ny tompo taminy dia ny hoe tsy lavitra ny fanjakan'andriamanitra ianao zany hoe tsy lavitra ny fanjakako ianao zany zavatra ataonao zany eo ihany zany kanefa zao tsy mbola mahatonga anao miditra ao amin'ny fanjakany zany satria ny fidirana ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra dia ny fanekena ny Kristy ho mpanjaka izay ny fidiranao zay fanekena ny Kristy fa izy no maty ny soleloko anao teo ambony hazo fijaliana koa satria efa novidiny tamin'ny rano ianao dia manjary tomponao izy ary manjary mpanjaka anao izy ary ny olona zay manaiky izany dia manjary manaiky ny Kristy ho tompo amin'ny fiainana izy hanika izao no tenin'ny tompo taminy hoe ny fanjakan'andriamanitra dia ao anatinareo manaiky ao am-ponareo ao ianareo fa andriamanitra ny mpanjaka ary ny fanjakan'andriamanitra dia izaho izany izaho manjaka ao anatin'ny fonareo izany ny mahavahoaka ny fanjakan'andriamanitra anareo ary eto ry havana dia tsara ny manamarika fa izany fanjakan'ny Kristy izany dia ankehitriny tsy amin'ny ho avy ihany zany fa ankehitriny indrindraindrindra ary izy mihitsy nanambara ny tenany mihitsy ny laza ao Mateo 5:20 hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany mpanjaka izy any an-danitra mpanjaka izy ety an-tany mpanjaka Kristy fa ny fanontaniana mipetraka dia ity moa mpanjaka amin'ny fiainako ve izy moa mpanjaka amin'ny fiainanao ve izy raha mijery ilay filma ilay bokyny dorina nefa tsy levona ianao dia isan'ny anankiray hirany iorain'ny kristianina tamin'izany hoe faingana ry mpanjaka handray ny lovanao faingana re mba haka ny tany ho anao ary teo ampirany zany tao anatin'ny trano anankiray izy no nandalo ny mpanjaka raha navalina voalohany ary lasa eritreritra ireo mpanolotsaina azy dia nilaza hoe heninao zany ry mpanjaka heninao zany misy mpanjaka hafa ampidirin'ireo kristianina ireo eto amin'ny firenena ary isan'izay nahasarotiny andraha navalina voalohany zany ka nahatonga azy sahy nandripaka
izay rehetra ny fidy any Kristy ho mpanjaka teo amin'ny fiainany. Ry havana malala, tsy mana foana ny mahampanjaka ny Jeso tompo anefa ny nandringanany ranavalina voalohany iny kristianina, fa ireo vahoaka n'Andriamanitra ireo nanaiky any Kristy ho mpanjaka ireo aneka nanaripaka teto tany aza no de any mpanjaka ny voninahitra izy. Efa nanaiky any Kristy ho mpanjaka nao venao, efa nanaiky venao fa izy ny mpanjaka ny mpanjaka, ka nahatonga ny apôstôly sahy nilaza hoe dinio nareo na marina eo anatrehan'Andriamanitra na tsy, ny anaiky nareo mihoatra no Andriamanitra. Andriamanitra no tokony ho ekena mihoatra no ny olona, satria Kristy ny mpanjaka de izy no ekeko. Safidy anefa io ry havana, safidy io. Ary eto aho de te-teny manokana aminareo manam-pahefana rehetra, fa ny fahefany eny am-pelatana nareo tompoko, tsy anareo reny fahefana ireny, fa nomen'Andriamanitra nareo reny, nomeny Jesosy anareo reny. Pilato manko norehire teo anatrehany Jesosy ndray andro, tsy fantatrao nga fa mahana fahefana andefanao aho ary manam-pahefana hampamonanao ho Jesosy taminy. Tsy anananao zany raha tsy nomenanao avy any ambony. Io fahefana nomenanao io, fahefana nomen'ny tompo anao io anaso firenena, ary mbola adinon'Andriamanitra amin'izany zay nomeny fahefana, na amin'ny ara-pivavahany zany, na amin'ny ara-pitondrany zany, na amin'ny asa mandrahara izay rehetra manana fahefana de manana fahefana avy amin'ilay nanome azy zany fahefana zany, ary ilay nanome azy zany fahefana zany no anadina azy ndray andro hoe ahoana ny nampiasanao ny fahefana nomeko anao. Ary zany ny mahatonga ny kristianina ampirisiny soratra masina hoe mivavaha ho an'ny manam-pahefana. Mivavaha ho azy mba tsy hanemelohan'Andriamanitra azy ny fahefana nomen'Andriamanitra azy, ka nampiasainy sanatria hitiavan-tena fotsiny ihany, na nampiasainy hanangona-karena fotsiny ihany, mba tsy hitsaran'Andriamanitra azy zany, fa mba amran'Andriamanitra fo aminy, ka atsiarovanizy reny rehetra reny tena. Havako, tsy ny manaratsy na iza na ny manenjika na iza no anjaran'ny kristianina, fa ny mahatsiaro hoe Andriamanitra Jeso Kristy tompo no mpanjaka ny mpanjaka, ary nametraka reny manam-pahefana reny amin'ny toerany izy mba hanasony vahoaka, ka raha tsy manatanteraka izany izy eo anatrehan'ny tompo izy de tompon'andraikitra. Fa ny kristianina kosa de natao hivavaka ho azy, mieritreritra ny hoe Andriamanitra nie lay mpanjaka ny mpanjaka ny eny nametraka azy eo. Raha misy zavatra mpanaoviny manohitra ny tenin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, de anjarako no milaza hoe azafady tompoko, fa Kristy lay mpanjaka ny mpanjaka de nilaza hoe, ka mifanohitra amin'izay ambarany izany lazainao zany. Azafady tompoko, fa ny lalàna avoakantsika de lalàna manohitra ny tenin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, ka tokony hovany zany mba tsy hahatonga atsika ho tsarain'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, raha tsy maintsy ho avy zay andro zay. Ry havana, ny fanjakan'ny Kristy ary dia fanjakana tsy anam-pahataperana, fanjakana mandrak'izay. Koa ty fanjakana ho ravy ity ve? Ty fanjakan'ny tany miovaovy ity ve? Io ve no matimaty antsika? Fa tsy eleo mba miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra? De tsy elenao ve mba miditra ao amin'ilay fanjakan'ny Kristy? Fa ny azy ao ane rehefa tafiditra ao anao, ny azy ane ka fitiavana ny azy no rivotra iainanao satria ny didiny voalohany de ny hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao ary tiavan'ny namanao tahaka ny tenanao. De tsy mba leonao ve miaina ao anatin'izany rivotry ny fitiavana zany ao an-tokantrano ao, eo amin'ny fiarahamonina, ary nahoantsika menakavy raha ndeha hiditra ao amin'ny fanjakany, hanaiky daholo tsika rehetra hoe Jeso tompo, mpanota zahay, lavitra ny fanjakanao zahay, nefa efa nisokafanao ny lalana tamin'nanateranao ny tenanao fanatra tao ambony hazo fijaliana. Mifona zahay ny amin'ny nanalavirana ianao, mifona zahay Andriamanitra ny amin'ny nantsirana ianao, fa indreto zahay malagasy, indreto zahay iverina aminao tahaka ny verenan'ny ranavalina faharoa teo aminao, tahaka ny verenan'ny martiro razanay teo aminao. Ka i Madagasikara ny edy ho ao anatin'ny fanjakanao ry Jeso tomponay eo. Engany ry havana, ka hoetaeta tsika tokoa, ho faniritsika tokoa ny antsoantso indray an Jeso tompo hoe Jeso mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay, mahery sy tsara indrindra. Ka izy ihany no akatoavinay, izy ihany no tompoinay.
ary isika rehetra miara-mivavaka hoe faingana ry mpanjaka andray ny lovanao, faingana re mba haka ny tano anao. Enganie ho vavaky ny kristianina rehetra zany dia hanapaka ny firenentsika Jeso tompo, ilay mpanjaka ny fiadanana. Ivavaka isika. Fa loatra ny fonay Jeso tompona eo, fa na dia mpanjaka aza ianao, dia nidinao mpanompo ianao, nanolo tenao faty ambony azo fijaliana isolovoinanay, mba hanokatra ny varavara mpamonjena, ny varavara ny famelan-keloka, hidiranay amin'ny fibebahana ho ao amin'ny fanjakanao Andriamanitro. Misaotranao zahay, zava-miafina tsy ho fantatrainao vinanao vina ivelan'ny teninao zany. Ko dia misaotranao zahay Tompo, mideranao zahay, mankalazanao zahay. Ankehitriny ary raha mivavaka aminao eto zahay, ianao ny mahalala ny ao anatin'ny fonay tsy miloka ao. Etaetanay Tompo, mba ny malagasy rehetra no hiditra amin'ny fanjakanao, ka na ambony zahay na ambany zahay na mpitondry zahay na entiny zahay, dia samy anaiky Jesosy eo, fa ianao no mpanjaka anay, ianao no mpanjaka ny tinosy ity, ka na ny lalàna mivoaka na ny fampiarana izany dia ifanaraka amin'ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ianao Tompo, ianao no mpanjaka ny firenenay. Avia ry Jeso Tompo, manjaka eto amin'ny firenenay ianao, ovay ny fonay hanaiky ny mahampanjaka sy mpamonjy ianao, ary dia ho tonga eto ny fiadanana irinay, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no mpanjaka ny firenenay. Amin'ny anaranao Jeso Tomponay eo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.